Falitafona aminareo indray ny tenako tonga sao tamin'ny fandaharana Traceur Gasho ilay fandaharana hoentina mizara aminareo ny tontolon'ny parcours sy ny firindranina eto Madagasikara na avy any ivelany. Araka ny fantatrareo dia misy telo ny rubrique antsika izay zarana aminareo zavatra maro samihafa foana. Tsy andrelintsika fa andao hiaraka amin'ny tokarana avy manana ao amin'ny rubrique tutoriel hianatra figure vaovao TikTok ny anarany. Salut daholo, mouvement vaovao be indray ny anarantsika androany tsy inona fa ny TikTok. Toy mahazatra ara dia hanomboksika amin'ny échauffement, anafanantsika ny tapany ambany sy ny épaule dia hanaontsika jumping jacks pendant 30 secondes. Vita ary izay dia anafanany cheville tsika ka ataontsika tendu horizon tongotra anankiray dia ahodina 10 fois amina sens anankiray dia 10 fois amina sens anankiray. Tongotra ilany ohatr'izay ihany 10 fois amina sens iray dia 10 fois amina sens iray. Rehefa mafana tsara ny cheville dia anaontsika squat, ataontsika 12. Tsy miondrika ny tapany ambony fa manatrika tsara dia atao mahitsy tsara ny lamosina. Vita ary izay dia anafana ny valany isika ka ataontsika manao pivot 5 fois amina sens anankiray dia 5 fois amina sens inverse. Ho an'ny épaule indray dia ataontsika mibalance tsy moramora ohatr'izao inefatra dia ataontsika inefatra mafimafy. Ohatran'ireny hitsambikiny ireny fa tsy mitsambikina fotsiny. Farany dia anaontsika straight satria mampiasa tongotra be ilay mouvement ataontsika. Vita izay ny échauffement. Ny TikTok moa zany dia mouvement anankiray ahafahana miova direction nefa mi-conserver vitesse. Izao ary tsika dia hijery ireo étape ahafahana mianatra izany. Étape voalohany ara dia ny stride, toy ny tamin'ny échauffement teo iny ihany fa somary ataontsika mivoaka kely ny tongotra anankiray. Izany hoe raha maingety izany tsika dia atao mivoaka kely mankaty dia izay fotsiny. Étape faharoa dia mamerin'izay zavatra izay ihany fa ataontsika mirindrina somary incliné. Izany hoe hitsana ilay rindrina. Rehefa voafehanao ary izay dia afaka andramanao mitodina amina toerana somary précis. Ohatra izao hoe ny rirana tohatra dia ohatr'izao ilay izy rehefa atao. Tamin'ny farany teo isika dia nianatra ny saut de précision ka atao anatin'izay nisy ny stick ka ataontsika ohatr'izay ny fitotonana rehefa manao TikTok. Rehefa zatra amin'ilay TikTok amin'ny rindrina somary incliné ary ianao dia afaka mamonjy rindrina somary mahitsitsy amin'izay. Tsara manamarika fa hitsahana tsara ilay rindrina fa tsy hoe kitihana fotsiny akory. Izany hoe hianteherana tsara ilay izy dia atosika avy eo. Rehefa voafehanao tsara ilay izy dia afaka entina amina rindrina tena mahitsy be amin'izay. Izany hoe tsy misy inclinaison intsony dia tsisy hovaina ny étape fa hitsahana tsara ilay rindrina ary atosika miakatra. Zay ary ny momba ny TikTok. Mino fa anampy anao izay dia tsara ihany koa manamarika fa tsy voatery ataonao miakatra ihany ilay izy fa azo ampiasainao ihany koa rehefa midina. Zay ary no an'ny androany fa manaraka indray hianatra zavatra vaovao dia mandra-pioana daholo. Ie dia izay momba ny TikTok figure anankiray izy iny anisan'ny mahafinaritra hoentina andinganana obstacle. Akasirana foana moa toky mizarantsika an'ireny figure ireny atao amin'ny fandaharana. Izao indray tsika dia anaraka ny Dave ankizy anankiray anisan'ny mazoto atao amin'ny Traceur Gasy. Andao hiresaka kely aminazy atao amin'ny rubrique Gesta Flit.
Efa miaraka amintsika zao momba ny Traceur Gasy Academy. Zao fantarintsika mombamomba azy. Dia ny anarako aho 12 taona, efa taona nanaovako parcours. Efa taona zay nanaovana la parcours, ahoana nahafantarana anazy dia ahoana nanomboana azy tamin'izany fotoana izany? Nampahatonga nanao parcours jery YouTube dia nahita an'ilay hoe taranjona hoe parcours dia lasa nanao an'ilay taranjona. Ok, tadidin'izay ve ilay vidéo nijerena tamin'izany fotoana izany hoe vidéo an'iza ilay izy? Vidéo an'izay niko parcours izay direct dia manao salto be izy dia manao speedrun dia izay nampahatonga nanao parcours. Ok, Nick Provost angamba izy zay raha tsy diso Nick Provost anisan'ny mpanao vidéo YouTube malaza be izy, maneran-tany satria izy mimité mpanao jeux vidéo, mpanao film, anisan'ny cascadeur anisan'ny malaza koa izy eto an-tany, ary inspirant ny génération rehetrarehetra izay nanomboka parcours satria izy manao tutoriel be dia be. Tamin'izay efa taona nanaovan'izay parcours izay, inona ny tena ankafiziny lahy amin'ilay taranja, le plutôt freestyle ve sa le côté hoe manao saut isan-karazany sa misy antony manokana? Le tena tiako amin'ilay parcours dia le acrobatie freestyle moa izany. Ok, misy figure préféré ve Dave? Tsy voatery hoe efa hay le izy fa mety hoe voianarana, fa raha efa hay dia inona ty raha mbola tsy hay dia inona ny tena hoe mety hoe figure de rêve là? Figure anisan'ny tena tiako dia Count Gainer. Ok, Count Gainer, figure anankiray izy manao saut de chat plus backflip avancé. Asehoanay amina vidéo eo fa anisan'ny figure avancé le izy. Dave anisan'ny mpandray anjara mavitrika amin'ny championnat national izay karakaraina ao anatin'ny festival alefa parcours, ary ihany koa anisan'ny hoe podium foana amin'ny catégorie là. Ahoana ny fanomanana an'izay dia ahoana ny iainana an'ilay compétition? Alohan'ny alefa parcours moa za dia kotrana be dia niezaka nanala an'ilay stress dia tonga ilay compétition dia sy zavatra mipratikeko ihany nataoko tamin'ilay compétition. Ok, azo lazaina hoe nilehibe ihany là au fil du temps satria telo taona ny tsesy izay no karakaraina le festival. Ny nitombo ihany koa ny mpandray anjara surtout tamin'ilay catégorie misy any là. Ahoana ny fahitan'la le concurrent tamin'ity taona ity, tamin'ny taona manalasa teo moa zany? Tena nagagana matoa nisy progression be zareo dia lasa may be. Ok, ahoana ny fiomanana amin'ny édition manaraka ny 4e édition, misy attente ve la amin'ny tenan'la manokana sa merina an'ilay zavatra natao tamin'ny herintaona ihany? Verina mikotrana be dia mikotrana figure vaovao fotsiny dia. Ok, fanontaniana farany ahoana ny fandanjalanjala le kotrana sy le fianarana? Ao anatin'ny herinandro mianatra dia avy mianatra dia mandeha mikotrana. Ok, dia adiny firy eo la isaky mikotrana dia impiry isan-kerinandro? Matetika efa tsy mianatra hariva dia mandeha amin'ny 1 heure na 30 minutes fa efa mianatra dia atao 15 minutes. Ok, merci Dave. Misy hafatra ve tiany Dave hiampita amin'ny ankizy tianao parcours? Aza misalasala fa raha te anao dia afaka to dia manomboka dia aza mialan-dalana mihitsy. Ok, merci beaucoup. Alô tsika hiresaka vetivety amin'ny dadan'i Dave mba ahafahana mihaino sy mahafantatra ny iainany an'izany hoe zanaka manao parcours zany. Yezo, ianao dadan'i Dave, ahoana ny fihetseham-ponao, ahoana ny réaction-nao tamin'ny 4 ans hoe hanao parcours lery? Tsy dia hoe nisy fihetseham-po hoe ahoana satria efa nanao an'ilay kilalao na taloha na tamin'ny mbola tsy nisy ary ilay parcours dia faly ary aho hoe miverina amin'ny zavatra nataoko efa taloha izy.
Ok, mahafinaritra foana ny manana ray aman-dreny hoe manosika amin'ny zanany amina karazana sport ohatran'izay. Sport ataontsika azo lazaina hoe miavaka dia ho an'ny olona mijery dangereux le izy. Ahoana ny ainanao an'izay, ahoana ny hevitranao par rapport amin'izay zavatra izay? Amiko aloha izy tsy tena hoe dangereux satria nitadiavana coach izy, coach professionnel, dia napetraka teo am-pelatanany zareo zany dia tsy natsiaro aho hoe misy danger le izy satria le coach tena efa mahafehy an'ilay taranja dia tsisy fitaitainana avy aty amiko zany. Ok, mahafinaritra. Ahoana indray ny anohananao andevy amin'le au quotidien amin'le resaka kotrana, fianarana sy ny sisa? Dia anjaranay ray aman-dreny zany no manohana azy ohatra migerer amin'ny fotoanany hoe eto fianarana tsy afaka mikotrana mihitsy dia eto indray mikotrana. Ohatran'ny hoe chaque samedi zany tsy maintsy manao entraînement na mercredi hariva na ohatr'izay na vacances dia tombo kokoa le entraînement dia manohana arak'izay azo atao zany amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ok, misaotra betsaka ny zo tamin'ny fatikisana, misaotra betsaka ihany koa amin'ny famelana ny Dave zany kotrana. Inona ny hafatra ho an'ny ray aman-dreny izay mijery any an-tokantrano mba hamelana izany hananao parcours na hoe hanao sport tout court? Le izy tsy misy hoe atahorana hoe danger hoe ahoana rehefa apetraka amin'ny professionnel le zaza zany. Izay ngamba ny hafatra tsy misy hoe atahorana be hoe haratra na salamizany satria olona efa mahafeny taranjany ametrahanao an'ilay zanakao. Dia misaotra betsaka anareo afaka nitokisana tamin'ilay sport zany. Mba nareo no tena hisaorana satria ho anay ny parcours zany sport anisany nanova ny fiainanay le izy dia izay zavatra izay tianay ho ampasy ho an'ny génération aty aoriana zany hoe itovizana le tanjona dia merci beaucoup. Atao amin'ny rubrique Top Actu no anarantsika ny circuit national de parcours en France izay karakarain'ny fédération française ny gymnastique. Dahoary. Ny circuit national de parcours dia etapina fifanana maromaro any France izay ahafahan'ireo atleta rehetra mandray anjara. Ny FFGym na ny fédération française ny gymnastique no mikarakara azy io. Noho izany dia mila manana licence amin'ny club affilié amin'ny fédération daholo ny compétiteur rehetra. Ny mahasamihafa azy amin'ny compétition mahazatra toy ny championnat national na ny coupe du monde dia afaka mandray anjara daholo ny rehetra, na ny ankizy na ny lehibe. Any amin'ny ville maro samihafa any France no karakaraina ny circuit national de parcours mandavataona ary club amam-polo no tonga amin'izany. Tanome tsy moa izy tamin'ity indray mitoraka ity. Ohatra mahazatra dia mizara roa ny kategoria ahafahana mandray anjara amin'ny compétition, ny speedrun ary ny freestyle. Amin'ny faran'ny circuit dia ireo mpifaninana mahazo ny score tsara indrindra no afaka mandeha amin'ny dingana manaraka. Ary fotoana ihany koa izy io anaovana ny sélection ireo atleta frantsay izay mety hiatrika ny coupe du monde de parcours manaraka eo. Maninona moa ny important io circuit national io? Voalohany aloha dia manampy be ny karazana fifaninana ohatran'izao amin'ny fampivoarana ilay sport. Manarak'izay dia manome vahana ihany koa ilay izy ho an'ireo atleta vao misondro mba hiakatra niveau tsikelikely ary hivoatra mihoatra ny taloha. Sehatra iray ho an'ireo manan-talenta ihany koa ny circuit national mba ahafahany manatanteraka ny nofinofiny, ohatra hoe mba ho voasafidy handray anjara eo amin'ny sehatra international ary ho lasa reharehan'ny firenena ny herinandro.
dia zay momba ny circuit national de parcours tany Francine. Mintsy mananteny zahay fa nafinaritra anareo ny fandaharana traceur cachot tamin'ity androany ity ary makatsiraka be dia be anareo izay nanaraka hatramin'ny farany. Zay moa dia miezaka manome vaovao mahafinaritra foana ho anareo mpijery mba hamezana information be dia be ho anareo momba ny parcours eto amin'ny fandaharana ka dia manome fotoana anareo ny tenako amin'ny fotoana mahazatra eto amin'ny traceur cachot veloma daholo.